bio an'i Jehova amin'ny fifaliana fa maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Alahady 17 ny volana Jona 2020. Alahady faharoa manaraka ny Trinité anio ary natokana ho an'ny sekoly FJKM. Alahady faharoa ibanjinantsika ny loha hevitra hoe anorenana ny maha KRISTIANA ny finoana. IVOM-BOKATRY ny Sampana Tatitry ty anio ety ary amarana anay ny jobily fa 50 taona ny Sampana Tatitry. Sampana velona izay niorina tamin'ny 17 Mey 1770. Isaorana sy Fiderana an'Andriamanitra ity andro anio ity koa anatanteraka izany isika. Ry havana, ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Andeha hitsangana isika hiantso sy hidera ny anaran'Andriamanitra. Hiala hitsangana isika. Atao eo ambany masitsika ny salamo. Salamo fa 100. Salamo fa 100. Andininy 10 Salamo fa 100. Amin'ny anaran'ny Tompo. Alleluia. Hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinihana izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana atao izy. Mianatra sy mamindra fo Jehova, nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovana mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany naseho tamin'olona, tamin'ny nanomezany azy ny lovany Jerisy. Ny asany tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Ny toetra mandrakizay bry ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahatsiana. Manatitra fanavotana ho amin'olona izy, efa nanonona ny fanekeny mandrakizay izy. Masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an'i Jehova ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no manana an'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Iaraka hivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Faly izahay raha afaka miombavaka eto indray amin'izao fotoana izao. Lehibe tokoa manko ny voninahitrao, ary tsy takatry ny sainay ny soa arotsaka ao aminay isan'andro isan'andro.
isaoranay ianao sy hideranay ianao izany ry Tompo. Eny ry Tompo, nikatona ny fiangonana, misy ny valanaretina, misy retojo aretina, ny tsy fahasalamana, eny mety namoa ny havana mihitsy azy izahay. Na dia maro azy izany sedra ny lalovana izany ry Tompo dia asandratra hiatrano ny voninahitra ao. Tavavory eto izay ankehitriny, mety hitondra ny mavesatra aty aminay, mety hizara ny hafalianay, mety te hampitombo ny finoanay. Eny, mety ho andeha hivavaka tsotra fotsiny izao. Misaotra ry Tompo satria na inona antony dia narotsaka ao taminay izany fahasoavanao izany. Amin'izao fotoam-bokatry ny Sampana sy ny famonjena izao, 1 taona niderana ianao. Isaorana ianao izany, mpanompo mandalo fotsiny ihany izahay, ka engany eo mendrika anao. Ho vehivavy endry sy lehilahy mahatoky izahay eto amin'ity fiangonana maminay ity, ary indrindra amin'ny asa fanompoana izay tanterahanay. Misaotra ry Tompo, amen. Afaka mipetraka isika. Ampitomboina mandrakariva aminareo anery fiangonana, ho anareo ry Sekoly Alahady ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora, fotoana ho an'ny Sekoly Alahady. Inona moa ry Sekoly Alahady ny lohahevitra banjinintsika fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity volana Jona ity? Mba atao mafimafy hoe azafady. Anorenana ny maha kristianina ny finoana. Tenin'Andriamanitra anankiray nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty ao amin'ny Timoty 2:1-9 tapany 1 no ho raisintsika hanamafisantsika izany fanorenana ny maha kristianina antsika izany. Timoty 2:1-9 tapany 1. Amin'ny anaran'ny Tompo, koa aza menatra ny vavolombelon'ny Tompontsika. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny Tompontsika. Tantara kely anankiray no entintsika anambarana izany fanorenana ny finoantsika izany. Fa mialoha izay dia hivavaka isika. Misaotra ry Tompo satria nofidianao indray izahay androany, handray ny teninao. Daoka tsisy ho feo ho renay afa-tsy ny feonao irery ihany. Saotra Tompo. Amen. I mino sy faly dia mpinamana tsy ny fakafohy. I mino dia fianakaviana kristianina. Somary sahirana ry zareo. Fa kosa mazoto mivavaka izy, ary mazoto misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ry faly kosa dia fianakaviana tena manan-katao tokoa. Kristianina ihany koa izy, fa saingy tsy dia mazoto loatra. Indray andro ary nasainy faly hisakafo any aminy imino. Fa ny alohan'ilay fotoana fisakafoanana fanasana io dia tsy
tsy nitsahatra isan'andro ny reniny mino mananatranatra azy. Miteny azafady tompoko rehefa hiteny, misaotra tompoko rehefa misy manome zavatra, tsy miteny rehefa misy zavatra ao ambava. Ary ny tena lehibe indrindra anaka dia mivavaka alohan'ny sakafo. Tonga ary ilay fotoana. Samy naka ny toerany sakafo daholo ny rehetra. Fa lery mino nahita an'ilay sakafo betsaka teo amin'ny loviany sady tsara be daholo aminy ilay izy. Ano ary e? Mazotory se a? Hoy ny dadany faly. Efa nona be mihitsy mino tamin'io fotoana io, saingy tsy nandray sotro izy. Fa ahoana hoy ny dadany faly? Tsy tia senga ny sakafo? Tsy tompoko. Misaotra tompoko fa tiako mihitsy. Avy ary e? Tonga dia jereo ny olona efa misakafo daholo, sereriny mbola tsy mihinana. Misy zavatra tsy tia senga? Sao dia tsy tia se sa tsy zakany se ny sakafo sasany? Tsy tompoko. Tena tiako daholo fa misaotra tompoko. Ano ary e? Atao fa aza mihafahafa. Tsy nihetsika himino. Sady menamenatra. Napetraky dadany faly ny sotrony, ny ahiahy izy hoe sao dia tsy salama ary ty zazy ty. Maninona iseo izy? Afaka soloina zavatra hafa ne ireo sakafony se ireo raha tsy mety am'se. Misaotra tompoko himino. Misaotra fa mety amiko daholo ireo saingy ahoana hoy dadany faly? Saingy ahoana ry Sekoly Alahady? Marina izany. Saingy mbola tsy nivavaka. Saingy mbola tsy nivavaka isika hoy himino. Tsy mbola notahiny tompo ny sakafontsika. Nangina daholo ny teo ambony latabatra, tsy nisy nahateny, menamenatra ny tompotrano. Nijery manodidina ny dadany faly sady niteny hoe marina tokoa izany se. Misaotra ry se amin'ny mampahatsiaro. Dia nitsangana nivavaka izy. Isika Sekoly Alahady koa, andeha isika hivavaka. Hitsangana isika Sekoly Alahady rehetra, mpianatra, mpampianatra, ny ray aman-dreny, ny mpandrarà, ny sakaizan'ny Sekoly Alahady. Andeha isika hivavaka sy hamerina izany Tenin'Andriamanitra fijoroantsika vavolombelona, anorenantsika ny maha KRISTIANA antsika izany. Hitsangana isika. Averintsika ilay Tenin'Andriamanitra hoe ho aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay satria afaka mijoro eto anatrehanao ankehitriny ny fianakaviam-bean'ny Sekoly Alahady. Mijoro vavolombelonao na aiza misy anay. Misaotra tompo. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. HASIN'NY
amin'ny fotoana makina sainona ny teny soratra masina sika izao. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Exodosy toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Ary hotohizana ao amin'ny Jona toko 1 andininy 5:30 ka hatramin'ny 12:40. Jona toko 1 andininy 5:30 ka hatramin'ny 12:40. Ary ho faranana ao amin'ny Romanina 12 andininy 13 ka hatramin'ny 19. Romanina 12 andininy 13 ka hatramin'ny 19. Mialohan'izany dia hiaraka vavaka isika. Misaotra Tompo satria mbola sitraka ny hanomezanao anay izao fotoana izao, ahafahanay miaino ny teninao sy mandray ny hafatra avy aminao. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay mba hirotsaka aminay tsirairay avy, na ampanomponao izay hamaky ny teninao, na ampanomponao izay hampita ny hafatrao, ary ho anay izay handray izany koa. Ny fanahy masinao ane anazavanay, atakaranay ny hevitry ny teninao, ary ny teninao fiainana ane hitarika anay sy anamafy ny finoanay hatrany. Koa mitenena Tompo fa voninkaino izay mpanomponao. Amen. Iaraka maka ny teny sika Exodosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy lasa nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levy, dia nanananaka rahavehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hita fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azony nafeniny intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfata sy diriny fiara, dia napetrany taony zaza, ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara. Ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba ahitezayna tao aminy. Ary nidina ny zanakavavin'ny Farao mba handro taony ely, ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amoron'ny ely. Ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavavin'ny Farao dia naniraka ny mpanompo vaviny iray izy ka napaka azy. Ary noho ny nosokafany dia hitany ny zazakely, arindro fa zazalahy mitomany. Dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe, isan'ny zanaky ny Hebreo ity. Dia hoy kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavavin'ny Farao, andeha anka-pitaiza amin'ny vehivavy Hebreo, vao ankaty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao. Ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy, andeha ary, dia lasa zazavavy ka naka ny reniny zaza. Ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy, ento ity zaza ity, dia tezao ho ay fa izao andoniny karamanao. Dia nentin-dra vehivavy ny zaza ka nitezainy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanakavavin'ny Farao izy, ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Jaona. Noho ny ampitsony indray dia nijanona ny Jaona sy ny mpianany roa lahy, ary nijery Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre izany teny izany, ary rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an' Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka, dia nanao taminy hoe, inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, Raby, izay atao hoe Radika, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Ka dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo amin'izany andro izany. Ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Andrea, rahalahin'i Simona Petera, no anankiray tamin'izy roa lahy, izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an' Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe Radika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanaky Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe Radika Petera.
Romana. Fa noho ny fahasoavana nomeny ahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavinavikevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina. Fa mihevery izay oniny araka ny ohatra ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay momba ny tena. Tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena. Dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra, ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomena antsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana, raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Amen. Ray masina Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, dia mbola ho ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Araka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jona toko voalohany ny andiny 5:30 hatramin'ny 2:20, izay efa novakiana tamintsika teo riavana, no andeha angalana ny afatry ny toriteny. Roa Alahady izao isika no ny mpanjinana ny loha hevitra manao hoe anorenana maha kristiana ny finoana. Ka tsy tonga kristiana ny olona anankiray ry havana, raha tsy manana fifandraisana tsy tapaka amin'ny Jesosy izy. Ary fifandraisana mivoatra izany. Izany toe-javatra izany no resahan'ny Jona amintsika eto amin'ity perikopa itsika ity. Ny antsoina hoe kristiana dia izay mandray toriteny, ka tonga mpanaradian'i Jesosy, tsy mijanona mpanaradia ihany fa mijoro vavolombelon'ny fiarahana mandeha amin'ny Jesosy ihany koa, ka mitaona olona hafa ho tonga mpanaradia tahaka azy. Dia izay tokoa no finosin'izao perikopa izao. Vokatr'ilay toriteny voarain'ireto mpianatra reto ry havana, dia zavatra telo no andeha azahoantsika mandray afatra. Voalohany amin'izany dia ny mpianatra, ny fiainan'ny mpianatra, satria mpianatra no lazaina eto, ao aorianan'ny fandraisan'ny toriteny nazahoan'ny finoana dia mijery an Jesosy. Ny andiny 4:30 ry havana no manamarina an'izany manao hoe, ary nijery an Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'Andriamanitra. Ny ataon'ny kristiana mijery an Jesosy ry havana dia nibanjina ny maha izy azy. Eto dia tondrona ho ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy. Anarana nomeny Jona mpanao batisa izy io. Jona mpanao batisa afaka manome anarana toy izay fa efa nananana izany. Mampatsiahy ny zanak'ondry ny Paska, ka ny ondry tamin'ny Jiosy dia novonoana ary nohanina tamin'ny Paska mba hatsiarovana ny fanafahana azy ireo tany Egipta. Ao amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 2:20 no misy an'izany ry havana. Ny ondry koa no natolotra tao amin'ny tabernakely, ary tao aorianan'izany dia tao amin'ny tempoly isa-maraina isan-kariva ho amin'ny fivavahana isan'andro dia nampiasaina ho an'Andriamanitra, tao fanatitra ho an'Andriamanitra
izany ondry izany. Ny Mesia no voalaza fa ondry izay ho vonoina, mampiseho faharetana, fahoriana ary vonina ho faty ho an'ireo olony ny dikany. Amin'ireo rehetr'ireo ry havana, amin'ny tsirairay amin'izay nolazaina tamintsika teo, i Jesosy no antsoina hoe ondry tsy manatsiny izy. Fanatitra ho amin'ny fahotana izy izay ampiseho ny fanatitra ondry isan'andro sy ny ovonoina tamin'ny fotoana mahazatra fanatitra isan-kariva, ary ampiseho ny Paska ihany koa izy satria manesitra ny fahatezeran'Andriamanitra tamintsika olombelona izay nanesorana ny fahotantsika, ary indrindra mamonjy antsika mpanota tamin'ny rano. Koa raha mibanjina ny maha izy an' Jesosy isika ry havana ho mpamonjy amin'izany fahotana izany, dia ireto no hampiarana izany ary hitaomana antsika fiangonana. Voalohany dia ho tahaka ny Jona mpanao batisa izay nitarika ny mpianany tao amin'i Jesosy, nanondro fa iny ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Mihevitra fa i Jesosy no Mesia sy mpamonjy izao tontolo izao. Ny ataon'ny mpitarika amin'izany, na ny mpitarika ny fiangonana, na ny mpitarika amin'ny sampana ry havana, dia tokony banjina ny zanak'ondrin'Andriamanitra io mandrakariva, hitarika ny olona ao amin'ny finoana, izay olona tariana kosa izany, isika fiangonana, manaiky ho tarian'ireo mpitarika ireo, dia hanana andraikitra ho tonga amin'ny finoana tahaka ireto mpianatra roalahy ireto, ary izay le hitaomana antsika ankehitriny. Manaraka an'izay ry havana, ny fibanjinana an' Jesosy raha ampiarina ihany koa dia mijery azy amin'ny fotoana rehetra. Mijery azy amin'ny fotoana rehetra, tsy misy fepetra izany fa amin'izay atao rehetra dia eo manoloana antsika mandrakariva Jesosy Kristy. Mety misy ny sakana ahafana manatanteraka izany, fa mila ravana izany sakana maro izany. Raha hijery ny tantaran'ny Zakaiosy isika dia ao anatin'izay ny ahitantsika ilay sakana, nanana faniriana tanteraka Zakaiosy ahita ny mpamonjy, tahaka ny ahoana ny paoziny, olona fohy izy, kely izy, vahoaka marobe ny manodidina an'i Jesosy Kristy, kanefa nataon'izay nahitany an'ilay mpamonjy, lasa mihitsy izy nandeha nianika hazo mba ahafahany mahita an'i Jesosy, dia tonga tao ilay fiaonana noho izay etaetan'izay, nandrava ny sakana rehetra izay netiny hoe tsy ahitana ny mpamonjy, dia tafity izy ary lasa niatrano tao amin'ny tranony ny mpamonjy, ary tonga tao amin'ny famonjena. Dia tahaka izany ry havana ilay mandrava ireo sakana ireo. Betsaka ny sakana ankehitriny, vao maraina dia efa misy ny olana, maika lava ny olona, efa tsy mahabanjina ny tsarany fitiavany mpamonjy tsony ny olona ankehitriny, satria maro loatra ny zava-mitranga manahirana ny olona, ary sakana ireny tsy atongavana amin'ny finoana. Nefa ny finoana ry havana, ny finoana dia ny fijerenan'i Jesosy ao anatin'ny zavatra tsy misy, kanefa ntenaina ho isy ao anatin'ireny. Manaraka n'izany ry havana, mila manome voninahitra sy midera azy noho ilay asa-pamonjena vitany amin'ny mahazanak'ondrin'Andriamanitra, ny Paska hosorona ao antsika ho azy isika mpanompon'Andriamanitra. Fiainantsika toko mpihira hasy ny famonjena raha teo izany hoe Fiderana n'Andriamanitra izany. Zava-dehibe izany, ary setry ny zavatra izay ho ataon'ny mpikambana hasy ny famonjena, hatrany dia ny hanao lahara-pahamena izany fiderana ny tompo izany, amin'ny mahampianatra ny tompo atsika raha teo, mila mahay manome voninahitra azy tahaka izany. Manaraka an'izany ry havana dia mila manahaka n'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra isika amin'ny toetra. Ny ondry dia manana endrika faharetana, manana endrika fanetretena ary fahalemem-panahy. Toetra tokony hanehoana ny maha-kristiana ireo. Hitantsika eo amin'ny Romanina toko 12 izay perikopantsika ny ihany ry havana, mahakasika an'izany fitondratena mamendrika ny kristiana izany. Miresaka ny adidin'ny kristiana amin'ny hafa io Tenin'Andriamanitra io. I Paoly ao anatin'izany dia mananatra ny amin'ny fiheveran-tena diso tafahoatra loatra izay nitranga tao amin'ity fiangonana tany Roma ity. Ny zava-misy dia nomena fanomezam-pahasoavana samihafa izy ireo, kanefa no ilay fitiavan-tena diso tafahoatra dia manindrahindra ny tenany. Amin'ny maha-kristiana ny ilaina ny fanetretena, dia lasa tafiditra nefa io fiheveran-tena tafahoatra io.
hita tsy maintsy nanariny Paoly izy reto mba hanana fanetretena tanteraka, ka ny tsirairay dia tokony andin-tena mifanaraka amin'ny finoana nomen'Andriamanitra azy. Izay no heverina ao anatin'izany. Ny finoana zany dia mila ampiasaina amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ka hanekeny tsirairay ny fahasamihafana izay omeny Tompo ao anatin'ny fiangonana mba hisiany ny fiombonana amin'ny finoana trano. Tsy efa izany ry havana, isika tsirairay avy reto nomen'Andriamanitra izany fanomezam-pahasoavana izany amin'ny maha izy azy atsika ary ampiasaintsika izany raha teo. Tsy efa tsika nefa izany fananana fanetretena izany sady fiombonana izany raha tsy manana ireo toetra anankitelo ireo isika amin'ny mahahondrin'Andriamanitra dia ny faharetana ny fanetretena ary ny fahalemem-panahy. Izay ry havana no ampitaina ao anatin'izao voalohany izao. Koa mijerean'i Jesosy ary isika, aza menatra mibanjina azy, aza mierikerika fa efa ho ampamonjy isika kehitriny, voaaisotra ny fahotanao ary maneke hiatsara trany managa ny toetra n'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay noresantsika teo. Faharoa ry havana, ny mpianatra mitombo amin'ny finoana noho ny toriteny izay noraisina dia manaraka ny Jesosy. Rehefa avy mijery dia manaraka avy hatrany. Ao amin'ny andininy 7:30 hatramin'ny 8:30 no entintsika manazava izany. Fa raisitsika manokana ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny andiny 7:30 manao hoe: ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an' Jesosy. Ny atao mpianatra manaraka ny tompo indray ry havana dia mamantatra ny misy ny tompo, ny toerana misy azy zany. Ireto mpianatra ireto dia niantso an' Jesosy hoe: raby eo, mpampianatra moa ny dikan'izany, aiza ianao no mitoetra? Izy ireo raha nanontany an'izany dia mihevitra fa amin'ny fotoana hafa ao aoriana any no andehana nitady an' Jesosy. Fa Jesosy kosa mba ahafahany hoe manome finoana an'iray tolo reto dia niteny avy hatrany hoe: avy fa ho hitanareo eo ny any Tompo, fa tsy ny andro izay sitrapon'iray tolo reto hoe amin'ny fotoana hafa ry havana, eo avy hatrany. Tiany Jesosy ahita ny masony sy andre ny sofiny ny amin'izay finoana ho ampitainy Tompo ho amin'ireto mpianatra ireto. Ka ny tena finoana ry havana dia miainga amin'ny fahatokiana avy ao am-po, avy amin'ny fifandraisana avy amin'ny Jesosy Kristy ihany koa. Ry havana, ny mitady ny finenan'ny Tompo dia mitady ny Tompo ihany. Misy etaeta sy fandriana matatra ny Tompo ao anatin'izany. Ireto mpianatra ireto fantatsika fa mpianatry Jona mpanao batisa teo aloha, kanefa rehefa nifanena tamin'i Jesosy dia niova mpampianatra izy ireto izany. Nitodika nanaraka mpampianatra vaovao indray, liana te iaina izany, fa mpanantenana maha-Mesia an'i Jesosy izany izy ireo. Tsy fantatrao tokoa ry havana ny toerana misy an'i Jesosy raha tsy mandeha ianao dia mahita hoe eto misy azy. Nandeha izy ireo dia nahita ary nitoetra tao anatin'izany. Ankehitriny ry havana, misy antsony Tompo atongavana amin'ny finoana. Avy dia ho hitanareo ho Jesosy Kristy. Mila mandeha isika kristiana ary mahita, izay no atongavantsika ao anatin'ny finoana. Ka raha hoentina mpiarina eo amin'ny fiainantsika trany izany dia toy izao indray no endrika tokony iainantsika azy. Manaraka azy ka voninahitra ny fepetra apetrany. Ny fepetra ho an'ny mpianatra izay manara-dian'i Jesosy ry havana dia miala amin'ny fankahalana. Ao amin'ny Lioka 4:20 ao ny andiny 5:20 hatramin'ny 7:20 dia miresaka hoe fankahalana io hoe tsy mila mankahala ray ireny vady zanaka rahalahy na baviny, tsy mila. Esoriny ireny izay mampianatra antsika. Ary ny faharoa dia ny manaiky ny fitondrana ny azo fijaliana miaraka amin'ny Tompo. Manarak'izay ry havana, mila isika mandeha amin'ny finoana ka tsy hitady tombontsoa manokana ho an'ny teny. Ireto mpianatra ireto raha nanaiky avy hatrany hoe andeha hijery ny toeran'ny Tompo, tsy neritreritra ny tombontsoa amin'ny manokana izy, fa neritreritra ny hoe efa hitako izao ilay mpamonjy
andefa voavonjy ao zany andeha anara-dia azy izay letahita mpamonjena lalandava ao amin'izay no nahatonga azy ireo hoe tena resy lahatra tanteraka ny amin'izany andeha anaraka ny tompo izany. Manaraka an'izay ry havana dia ny fiombona mpiainana aminy amin'ny fotoana rehetra. Ao anatin'izany dia tsy hanao tahaka izay hita ao amin'ny Loka 7. Matetika ny olona miteny lalandava hoe anaraka anao fa misy fepetra foana ao ataon'olombelona. Mbola nao an'izao ao amin'izao fotoana izao fa matetika moa filazantsika ny hoe mbola kely loatra aho, mbola zaza loatra aho, mbola tanora aho ka aleoko aloha mitady vola. Efa lehibe aho efa tsy mahavita manara-dia ny tompontsony. Matetika ohatr'izay trany ny filazantsika n'izy ity. Misy fepetra trany kanefa ity fiombona mpiainana ity dia katsaina ary tokony tanteraka amin'ny fotoana mihitsy andraisantsika ny tompo eo amin'ny fiainana. Manaraka azy mandraka riva tsy misy fepetra amin'ny fotoana rehetra. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Ianao kova mba niala tamin'ny zavatra rehetra ka nanaraka azy. Nadononao ve ny fitarihan'ireo hevi-diso izay efa nisy tany aloha tany? Nadononao ve ny fahotana sy ny tsy fahatokiana? Ary nankininao tamin'i Jesosy ve ny tenanao? Ny ampahirezana antsika dia ny manaraka ny Jesosy Kristy dia tsy mahakivy, tsy mampijaly ny fanarahana ny tompo. Marina fa maro ny zavatra fohy mba ho tena olom-baovao tokoa fa jereo Jesosy. Jesosy ane raha nitodika satria fatany fa misy manaraka. Efa fatany hoe iny isika ao arinao manaraka azy, todika izy mijery atsika. Izay ny ampahirezana atsika hoe tsy irery zany ao anatin'io lalana io amin'ny fiazakazahana fanaradian'ny tompo fa ao an-tran'ny tompo mijery momba mitantana ny diantsika. Izany ny antony hoe anorenana ny finoantsika amin'ny maha kristianina antsika ao aminy. Mety anaty zavatsarotra tokoa isika. Mety tsy misy fahasotoana anompo ny tompo, tsy ao anatin'izany hafanapo izany tsony fa ny andrasan'i Jesosy aminao dia ny manaraka azy. Ho antsika mpianatry ny tompo, ho antsika fiangonana dia ireto foambolana 4 reto no tadidio ao anatin'izany fanarahana ny tompo izany. Mitady, avy eo manaraka, mitoetra ary mahita. Ireo 4 ireo. Mitady, manaraka, mitoetra ary mahita. Nampiarin'ny Jona sy mpianatry Jona izany ry havana. Ary nisy akony be da be teo amin'ny fiainany. Ny anamarinana izany dia na dia efa 50 taona taty aoriana aza vao nosoratana izao filazantsara izao, dia voatondro hatramin'ny ora nitrangany izany fiaonana fanaradian'ny tompo izany, satria nisy akony lehibe teo amin'ny fiainany na tonga fiovam-piainana teo aminy. Ka raha mahitsika eto filazan'ora hoe amin'ny ora 10 no nitranga izany zavatra rehetra izany, dia izay ilay fiovam-ponisy. Ary Mariana ry havana, fa nanomboka tamin'io fotoana io no nitrangan'ny fiangonana kristianina voalohany amin'ny fisian'ny mpianatry ny tompo. Ianao koa fa mba te hanaradia ny tompo, mirosoa ry havana, mijery anao Jesosy Kristy. Fahatelo ry havana, ny mpianatra mitombo amin'ny finoana dia mitondra olona ao amin'ny Jesosy. Ny andiny 2 no anamarinantsika izany manao hoe dia nitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy. Ankehitriny reto mpianatra ireto, efa resy lahatra tanteraka ny maha-Mesia an' Jesosy, tsy nahajanona fa nandeha nanambara izany tamin'ny hafa izy, tamin'ny rahalahiny ihany. Voalaza eto moa hoe Simona Petero io rahalahiny io. Nijoro vavolombelona, mahataona mpanaradia, vaovao indray. Eto zany dia mpianatra, maka mpianatra no hita eto. Izy zany nandeha nitady ny rahalahiny. Dia ahoana indray moa foto-kevitra amin'izany? Ilay efa nahita no mandeha mampahita any amin'ny olona. Ny antony dia izao. Ny antony hitadiavako anao dia satria izao, izay efa nahita azy, dia teneniko aminao ny momba azy. Tsotra tahaka izay no tokony hitondrantsika an'izany hoe mitondra olona ao amin'ny tompo izany. Ka rehefa tianao ilay olona, dia entinao ao amin'ny Kristy izy, fa tsy avela fotsiny hiaka
ao anatin'ny fahotana sy ny fiainana ety amin'izao tontolo izao ry havana. Ry havako malala, ny olona mandray an' Jesosy dia mandray fahasoavana izy. Resy lahatra tahaka nyreto mpianatra reto fa azo ny famonjena ary afaka izy. Tereny fifaliana sy fientanana ao am-pony izy ka tsy mahajanona ho azy samirery ny zavatra voarainy fa tsy maintsy mizara. Izany no atao hoe kristiana ry havana, mijoro vavolombelona fa efa hita ny mpamonjy ka tonga olom-baovao izy. Tsy olona menatra ny havana, tsy olona menatra ny namana ny mpiara-miasa, tsy olona menatra ny iseho eto amin'izao tontolo izao, fa olona tena hoe ataona olona ry havana. Firy taona izay ry havana no efa nivavahanao ka na ataona olona tao amin'ny tompo. Nandritra ny 50 taona ry havana ny haso famonjena no efa nitory an-kira nitondra hafatra marobe ho antsika tamin'ny alalan'ny tonon-kiram-panazy netiny tamintsika. Firy tamin'ireny tonon-kira ireny no nahakasika antsika. Mandalo vanim-potoana maro isan-karazany antsika isan-taona, eo ny Paska, eo ny Krismasy, eo ny Pentekostra, ary mifanaraka amin'izay hatrany ny hira izay entin'ireto Antoko Mpihira ireto. Misy hafatra mifanojo amin'izy ireny. Fa firy tamin'ireny ry havana no nataona antsika ka naharesy lahatra antsika hoe anara-dia ny tompo ako, hijanona ho mpianatro ny tompo aho, ary firy tamin'ireny no nametraka finoana taty anatintsika. Inoky ry havana fa izay voaraintsika dia mobe kanefa raha mbola tsy tanteraka izany dia izao ny fotoana mety hampatsiahivan'ny Tenin'Andriamanitra fa tena mila mijoro isika. Mandray izany finoana izany ary tonga mpianatro ny tompo tahaka nyreto aso famonjena ireto anara-dia izay dia izay nolalovany izy ireo. Arak'ireo rehetra ireo ry havana, ny Tenin'Andriamanitra manao hoe ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Jakoba 4:7-10 no misy an'izay. Tandremo, aza vela isy ahasakana anao, anambara zany fahasoavan'Andriamanitra izany. Fa ny taoma isika ho mpianatro ny tompo dia taterao izany antso ny tompo izany, fa ny didy lehibe napetraka Jesosy Kristy tamintsika dia manao hoe mandehana ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Arak'izay rehetra voaraintsika teo ry havana dia mampiavaka amin'ny fiainantsika mpino kristianina izay efa nandray toriteny tonga amin'ny finoana dia mpino mpanara-dia ny tompo isika, mibanjina azy, miara-mandeha aminy ka mamantatra ny fahatanterahana, manaraka azy, mitoetra miaraka aminy ary mampafantatra azy amin'ny manodidina rehetra. Izay no asa ampiorina ny finoantsika indray, mampandrapatonga antsika hitoetra miaraka amin'ny Jesosy Kristy any amin'ny voninahiny mandrakizay. Engane isika ry havana havita izany eo amin'ny fiainantsika, mijere an' Jesosy, manara azy ary mitondra olona ao amin'ny tompo. Dia ho tanteraka ane izany ampiorenana finoantsika. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Mbola ry vavaka sika ry havana. Mamy teninao ry tompo, miletika ty anatinay indray zany afatra izany, ary mahatonga sainanay satria maro amin'izany tsy tanterakay.
raha oarina amin'ny fahasoavana rotsaka ao aminay nefa izany dia tena tsy mendrika akory izay na dia hanonona ny anarana akory ary. Betsaka ny fiteninay, betsaka ny fihetsikay, tsy mifanaraka akory amin'izay lazain'ny vavanay. Toa mba mizara fitiavana ihany izahay indraindray nefa toa amin'ny teny fotsiny ihany izany, nefa ho ianao hoe tokony arahina asa ary atao amin'ny fahamarinana. Mifony izahay ry Tompo. Aza misy tokoa anie izany ka mihaino ny toroteny izahay ka vao mivoaka eto izay dia ho adinonay izany. Resy ny sakan'ny fiainana izahay ka dia hemitra amin'ny fanompoana sy ny finoananao. Ho asianay fahafoana ny fanapahana hevitra rehefa andeha hanompo sy hanatanteraka ny irakao izahay. Raha iza misy anie izany ry Tompo ka ho ataonay fialamboly fotsiny ihany ity fanaovana ny asanao ity. Fona ry Tompo, fona aminao izahay, mangataka famelana aminao. Mpianatra sy mpamela heloka anefa ianao, koa angatahanay izany amin'izao fotoana izao. Afatra hoentinay mamakivaky indray ny androm-painanay izay voaraina teo, ka hitady anao izahay ary hanaraka anao. Hitoetra eo akaikinao izahay raha hitanao, koa mangataka ny fanahy masinao izahay mba hampitoetra izany aty anatinay, mba hampitomboanay tokoa ny finoanay ary hanorina ny maha-kristianina anay. Tantano izay ry Tompo hibanjina anao hatrany, ary dia hanolo-teny indray izahay hanaraka ny sitrakao. Tsotra ry Tompo, amen. Dia araka ny vaon'ny fanoratena tsika isika, dia ataontsika eo am-pitsanganana ny Fanekem-pinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, iray tsy toko, mpana amin'ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray, zanakalahy tokon'Andriamanitra, nateraka indray talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ny ray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahahiry izao rehetra izao. Noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tany Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana, no fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Miakatra ho an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanana indray. Avy aminy avy indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay isika ny fanahy masina, sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy ankalazay miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia miteny tamin'ny Vavaka. Isika ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarana ny apostolika, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray, famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka izy.
tonga eo amin'ny tatitry ny sampany isika ry havana ka asaina ny tompona andraikitra amin'izany hanatanteraka izany. Aorian'izay dia misy anjara hira ataon'ny Antoko Mpihira. Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia lavrary izay kasainao. Oabolana 412:7. Dia toy izao indray raha ry havana ny tatitry ny asan'ny sampana Hasin'ny famonjena nanomboka ny 9 Desambra 2024 ka hatramin'ny anio Alahady 13 Jona 2022. Ny Alahady 9 Desambra 2024 no nanaovana ny fanompoam-pivavahana ny derana sy ny saorana an'Andriamanitra noho ny 15 taona ny sampana. Nanatanteraka famangina ireo zazakamboty tao amin'ny akan'ny fialofana Entangaina ny arana tamin'ny Sampana Tatitry Amparibe Famonjena ny asabotsy 12 Desambra 2024 ary nisy ny fizarana kojakoja samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro tamin'izany. Ny asabotsy 17 Desambra 2024 kosa indray dia nandray ireo mpianatra soratra masina eto amin'ny Fotoana Amparibe. Nisy ny fampianarana soratra masina, ny fampilalaovana ireo ankizy ary fizarana fanomezana ny arana tamin'ny vomera asa vavolombelon'ny ny Sekoly Alahady ary ny gazety taratry ny famonjena. Nandritry ny fanatanterahana ny Noely hafakely izay nokarakarain'ny firaisan'ny sampana ny alakamisy 14 Desambra 2024 tolakandro dia nandray anjara feno ny asan'ny famonjena. Talata 17 Desambra 2024 nandray anjara hira tamin'ny fanompoam-pivavahana no karakarain'ny fikarohana sy fandaliana mpinoana FFP izay nitanterahana teto amin'ny fitandremana Amparibe Famonjena. Nisy ny firaketana tsara izany fanompoam-pivavahana izany ka nalefa tao amin'ny page Facebook FTV. Ny Alahady 14 Febroary 2024 no tanterahana ny sakafom-pifaliana ny arana tamin'ny mpianakavin'ny finoana izay nitotosaina teny amin'ny Yaoundé bypass. Mariana fa mbola hetsika tao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 15 taona ny sampany io. Ny Alahady 20 Febroary 2024 kosa dia nahazo fanasana ny asan'ny famonjena ka nanatanteraka hira efatra teny amin'ny FJKM fiadanana Sonerana noho ny ray volana vokatry ny sampana tanora KRISTIANA tao amin'ny fitandremana. Ny 9 Mars 2024 no nitanterahana teto amin'ny tanànan'ny fiangonana ny fivoriam-be voalohany izay nitarihan'ny biraon'ny sampana. Nanomboka tamin'ny alatsinainy 7 Jiona teo ny herinandro-bokatry ny asan'ny famonjena tamin'ity taona ity ka ny 12 Jiona 2024 dia nisy ny fanompoam-pivavahana izay nitarihan'ny sampana Hasin'ny famonjena ary niaraka tamin'ny fandraisana anjara hira izany. Anio 13 Jiona 2024 no Alahady IVOM-BOKATRY ny sampana ka isaora nalay nahary tompon'ny asa rehetra fa noho izy dia mbola mijoro ary manohy ny asa fanompoana ny asan'ny famonjena. Mbola mangataka amin'ny tompo hatrany ny tantanan'ny mpikambana rehetra ary manantena ny mpianakavin'ny finoana hiara-nohy aminay izany asa masina izany mba voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Ho toy ny tatitry ny asa vitan'ny sampana izay voalaza teo dia indro misy fampahafantarana avy amin'ny komity fankalazana ny jobily 15 taona. Ny sampana Hasin'ny famonjena sy ny komity fankalazana ny jobily 15 taona dia mampahafantatra antsika mpianakavin'ny finoana ny fahafahana mampiasa ny piano izay tsangam-baton'ny jobily manomboka anio 13 Jona 2024. Ny piano dia ho azo ampiasaina amin'ny fanompoam-pivavahana rehetra tanterahana eto anivon'ny fiangonana toy ny Alahady maraina, fotoanan'ny sampana, fitoakariva, mariazy, famoahana razana, antsapana, fotoam-pankalazana samihafa, mandritry ny famerenan-kiran'ny sampana Mpihira sy Mpihira-javamaneno ary mandritry ny fampiofanana karakarain'ny teknisian'ny piano izay tanterahana ho an'ireo manana anjara fanompoana fitendrena eto amin'ny fitandremana Amparibe. Mariana kosa nefa fa misy ny sata amin'ny fe ny fampiasana ny piano
Mbola isy ny fotoana natanterana ny fivoriana ho an'ny tompon'andraikitra ireo sampana voatanisa teo aloha ireo hanomezana fanazavana misimisy kokoa ny andindininy io satam-fe io. Izahay dia manatitra trano ny fisaorana feno ho antsika mpianakavin'ny finoana izay ny fanolo-tanana na hafanana azahoana izany fitaovana izany ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy ho fanomezam-boninahitra ny anarany masina. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Salamo 120:102 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihan'izay rehetra makasitraka azy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Amen.
fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Korintianina 1:7, ny tapany 2 amin'ny 7:10. Alahady 13 Jona. Alahady natokany foibe FJKM ho alahady hitondrana mambavaka ny sekoly FJKM rehetra. Natokantsika kosa eto amin'ny fitandremana hitondrana mambavaka ny Antoko Mpihira sy ny Famonjena, sady amaranana raha teo ihany koa ny jobily 15 taona ny Antoko Mpihira. Miaraba manokana ny Antoko Mpihira sy ny Famonjena isika na atotosa izany jobily izany. Eo aminareo mandrakariva ny fiadanana. Manasanao ary anaraka fohy ireo rarahan'ny fiangonana. Taratasy avy any ivelany, avy amin'ny foibe FJKM, ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato. Feny 25 taona ny nampitandrina n'Andriamatoa, Andriamaro lama amin'ny aina. Mpampianatra eny amin'ny kolejy teolojika Ivato. Fifaliana ho an'ny TPM sy ny komitiny jobily, ny manasantsika hiarahan-kalaza sy saotra an'Andriamanitra, ao amin'ny FJKM an-tanety fitahina ny alahady 20 Jona manomboka amin'ny 10 ora maraina. Avy amin'ny radio fahazavana taratasy fisaorana. Manolotra fisaorana feno ny fiangonana FJKM Amparibe Famonjena manontolo tamin'ny fanoanana ny asan'ny radio fahazavana, ka nanolorana fanomezana mitetina fitoetsiariary entina ampiodinana sy ampandehanana indray ny onjam-peontsika FJKM. Toy izao kosa ny raharaha eto an-toerana. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana, fa totosa soamantsara omaly ny hetsika fanaovana vaksiny hiarovana amin'ny aretina Covid-19, izay nokarakarainy ny komity fankalazana an'Andriamanitra noho ny 70 taona ny fiangonana. Nisy 20 isika mpianakavy finoana no vita vaksiny nandritra izany hetsika izany. Ankasitrahana ireo rehetra niarany salata amin'ny fanatanterahana izany. Tolorana fisaorana manokana ny komity 70 taona ny fiangonana, ny ministeran'ny fahasalamana sy ny OMS nanatanteraka sy niarany asa tamin'ny fanatanterahana izany teto amin'ny fiangonana. Dia miantso sy manentana antsika izay mbola tsy nanao izany vaksiny izany, mba hanatona ireo toerana vaksiny rehetra manerana ny nosy, ka hanao izany satria sady bidino ny zavatra rehetra ny aina sy ny fahasalamana. Azadino ny mitondra ny karapanondro pirenena. Mitoy hatrany ny fanatanterantsika ny fanompoam-pivavahana ao anatin'izao fandaminana vaovao izao, ary hanajana tanteraka ny fipetra-pahasalamana rehetra. Ny rakitra an'io voalohany ho an'ny fiainan'ny fiangonana, ny faharoa kosa dia noanana ny asan'ny Antoko Mpihira sy ny Famonjena. Mandritra ny fotoana ny asa vavolombelona no amaranana amin'ny fomba ny fiangonana ny fankalazana ny 15 taona ny asan'ny Famonjena. Mianatra ny Sekoly Alahady aorian'izao fanompoam-pivavahana izao, araka ny fandaminana dia ny K1 ka hatramin'ny K6 no mianatra. Mianatra ny katekomena ny tolakandro. Ny lesona voalahatra amin'izany dia ny protestantisma. Mitoy ny mazatra ireo fivorian'ny sampana isan-kerinandro. Mitoy ny fanompoam-pivavahana zoma hariva izay hanomboka amin'ny 5 ora hariva. Manomboka ara-pitso alatsinainy ny herinandrom-bokatry ny sampana vokovoko manga sy ny rantsana fanantenana. Ny toetry ny vola tamin'ny herinandro. Ireo rakitra sy adidy dia mitotaly ho 4,245,000 ariary. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompokola Rabe Koto sy Lofinirina 50,000 ariary. Ny fitambaran'ny vola tamin'ny herinandro dia mitotaly ho 4,295,000 ariary. Fiantsona fanambadiana. Noho ny fiangonana ny Taiza, Razafindrambo Sitraka Michel, zanaka Ramatoa Rasolonjanahary Vololon'ny aina, dia ho ampakarina Ramarikotonirina Jean-Mario Alberto ho vadiny. Izy dia zanaky ny fianakaviana Ramarikoto sy ny fianakaviana Razakandrandry. Ny fanamasinana ny fanambadiana izy ireo dia kasaina ho tanterahana ny sabotsy 3 Jolay ao amin'ny FJKM Ambatolampy Fahazavana Ambohitry Manjaka. Izao no fiantsona voalohany. Filazana manjo. Ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Amparibe Famonjena, sampana fifoazana ny sampana vokovoko manga, ny AFF ary ny sampana Sekoly Alahady. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty, no ampandrenesana ianareo fa nodimandry ny Alahady 9 Jona teo amin'ny 17 taonany Rakotondraibe Gabriel. Hoy ny vadiny Ravaosolo Yvonne, ny zanany Ranarivelo sy Arso Bodovoangy Yasmina, mianadahavy sy ny zanany, ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia efa totosany Alarobia teo, teny amin'ny fahasandrazany teny Ambohimalaza. Ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Amparibe Famonjena ary ny Antoko Mpihira sy ny Famonjena. Sitrak'Andriamanitra ny antson'ny mpanompony
Rabekotsy Lofinirina teo amin'ny 7 taonany ny Alarobia 9 Jona lasa teo. Hoy ny vadiny Randrena Alza Oliga Ginette, ny zanany Randrembelomanana Erinirina sy Miarilala, Mianadahavy sy ny zanany, ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia efa totosa ny Alakamisy 10 Jona lasa teo teny Ambatomanohina. Reto kosa ireo taratasy avy amin'ny sampana sy ny rafitra eto amin'ny fiangonana. Fiantsoana fivoriana. Antsoina ny mpihevi-draran'ny fiangonana, diakona ny loolona ary ny solon-tenan'ny sampana. Ho tonga hivory eto amin'ny fiangonana amin'ny asabotsy 7 Jona ho avy izao amin'ny 8 maraina. Ny mpandray ny fanasan'ny tompo kosa dia asaina hanatrika ny fivoriana katoko ny fandraisana ny Alahady 20 Jona ao aorian'ny fanompoam-bokatry. Taratasy avy amin'ny sampana Dorcasy. Ilazana ny mpikambana mba hijanona vetivety eo ambany famantaranandro ao aorian'ny fanompoam-bokatry. Avy amin'ny sampana Taniketsa, mikarakara mofomamy noho ny fetiny iray izy ireo ny Alahady 20 Jona ho avy izao eto amin'ny fiangonana. Ny vidiny dia 5,100 ariary, izay anasana antsika mpianakavin'ny finoana rehetra ny fandraisana anjara amin'izany. Avy amin'ny komity fankalazana n'Andriamanitra noho ny 70 taonan'ny fiangonana, ho fanomanana ny hetsika gasigasy isan-taona mandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Ny komity 70 taonan'ny fiangonana dia manentana sy miantso ny rafitra rehetra eto amin'ny fitandremana amin'ny fifaninanana kabary mahatsikaiky, seho ary filatroana. Ny andinindiny mahakasika izany dia azo jerena ao amin'ny pejy Facebook fankalazana ny 70 taonan'ny fiangonana. Ny farafisoratana anarana dia amin'ny Alahady heriny anio 20 Jona. Avy amin'ny sampana vokovoko manga, toy izao ny fandaharam-potoana ny herinandrom-bokatra. Rapitso alatsinainy amin'ny 9 latsaka fefany fotoana iarahana amin'ny AFF. Ny talata hatramin'ny alakamisy kosa manomboka amin'ny 5 arivo dia isy ny fampianarana arahina ao amin'ny pejy Facebook ny fiangonana. Ny zoma fanompoam-bokatry manomboka amin'ny 5 arivo. Ny Alahady ivon'ny herinandrom-bokatra kosa fanompoam-bokatry manomboka amin'ny 9 maraina. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Hanavaon'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra sy ny fanomezana isika ka tsarovy hatrany fa izay manome ampifaliana ho sitraka Andriamanitra. Misaora amin'ny Jehovah fanahiko ary izay rehetra atonatiko misaora ny ranomasina. Amen. Dia amin'ny naran'i Jesoa Kristy lohan'ny fiangonana ravana miara-banantsika ary antsonantsika iom-poam-panahy amin'ireo mpianakavin'ny finoana manefa ny voadiny sy manao rakim-pisaorana. Iomanantsika ny hira 5 sy 10 ary ny andininy voalohany. Rakim-pisaorana avy amin'ireny mpianakaviana na tsary ny fitahiana maro narotsaka ny tompo taminy sy ny ankonany. Manao rakim-pisaorana ho an'ray aman-dreny mitandrana ho Fiderana sy fisaoran'Andriamanitra ary mangataka ny hira tsara lova ry Jesosy ka ho ataontsika ny andininy voalohany.
ny hira 720 erandiny voalohany no amarantsika izao ho atsirakytsorona izao. Aoka anao izany ny navotan'i Jehova dia izay navotany ho afaka amin'ny tanany fahavalo. Aoka hidiran'i Jehova ireo noho ny famindrapony sy ny fagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta izy ary ny fananona dia voakisany soa. Salama vita amin'zato ny andiny faharoa, ny fahavalo ary ny fahasivy. Zava-dehibe no nataon'i Jehova tamiko sy ny ankonako, na ny any ampita na ny teto an-toerana. Voninahitra ho an'i Jehova ray masina, masina Jehova tompony maro. Aleloia, amen. Ho fankasitrahana ny famindrapony dia manolotra ray mpisaorana 20,000 ariary ho an'ny ray aman-drem-pitandrina sy ny Sampana Tatitry ary mangataka ny hira 720 ny andiny voalohany. Tenin'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen. Izao fanaty izao tsika ry havana ka ho ataontsika mpitsanganana ny hiran'ny finoana laharana 10. Hiran'ny finoana laharana 10 eo an-tananao ka ny andin'ny fahaefatra ho tanterahantsika amin'izany. Ry havana manala amin'ny tompo tonga amin'ny fotoana mampiavaka ity fampopavahana iray ity isika dia ny fotoana asa vavolombelona famaranana ny fankalazan'Andriamanitra no ny 15 taona ny asin'ny famonjena. Eo amin'ny rafitry ny fiangonana sy ny momba ny fiangonana dia jobily mihitsy zany fa tsy fankalazana tsotra fotsiny ka dia jobily 15 taona ny asin'ny famonjena. Mangataka ny asin'ny famonjena mba hitsangana eny toerana ihany ianareo. Voalohanteny dia miarahaba anareo fa natateraka soamantsara izany taom-pankalazana izany. Na dia tao aza ny zavatra maro samihafa izay ny famaofao izay niarahantsika ny aina ary tsy tsika teto Madagasikara ihany na tsika tato Amparibe fa manerana izao tontolo izao.
vita soamantsara nefa izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany satria feno 50 taona ianareo nankalaza izany jobily izany. Ady izay ny Fiarahabana antsika satria navita ny fiazakazahana amin'izany fankalazana an'Andriamanitra no 50 taona izay niasana teo anivon'ny fiangonana izany. Ny faharoa dia angina fotoana fohy isika 2 minitra monja satria tao anatiny zany fankalazana zany dia nisy ray aman-dreny tao anatin'ny komity izay nitarika n'izany 50 taona jobily zany no dimandry ny voninahitra ho an'ny tompo nanome azy atsika nafahana ny ara-nanompo ary ny tompo any ombantsika hatrany ao anatin'izany atao hoe mifisy ny fahabangana zany. Angina fotoana fohy isika. Ry tompo Andriamanitra eo, raha mangina sy miondrika eto anatrehanao zahay ankehitriny miaraka amin'reto vahoakanao reto izay manao zao asa fanompony eto anivon'ny fiangonana izao, dia tsy miafina aminao fa tao anatiny izao fotoam-pankalazana anao Andriamanitra izao noho ny 50 taona ny joroan'izany Sampana Antoko Mpihira HASIN'NY famonjena izany nanompo anao tamin'ny Hira ary nitory ny filazantsaranao ady niezaka mba havita izay tandrifiny araka izay fanomezam-pahasoavana natolotrao. Dia indro izahay tsy miafina aminao fa nisy fahabangana teo anivon'ny birao izay nitarika izany fankalazana izany ary dia ny filoha mihitsy no indro tsy eo intsony. Ianao tokoa tompo ny nanome, ianao ny nanaisotra ankehitriny. Isaoranay ny anaranao, fa mahatsiaro kosa izay noho ny maharay aman-dreny ary noho izy nanam-piniavana nitarika tao anatin'izany fotoan-tsarotra izany ka dia tanteraka avokoa ny faniriana rehetra. Eny fa na dia nitsangam-bato aza tompo izay no kasaina dia indro ankehitriny azo atolotra ho amin'ny fiainan'ny fiangonana ary ho ampiasain'ny fiangonana. Tompo, ampahirezo mandrakariva izahay mba hajory lalandava tsy ho kivy fa me voninahitra ny anaranao hatrany ary hambeno izahay amin'ny lalako ombany indrindra reto Antoko Mpihira ireto tompo, mbola vita tsara ny asanao mandra-piverinao amin'ny kery sy ny voninahitra. Mpamonjy eo ny fankalazana no vita sy tanteraka fa ny asanao mbola mitohy hatrany ary izany ny angatahanay aminao. Tafio hery izy ireo mba vita tsara mihoatra noho izay 50 taona lasa izay, ny 50 taona manaraka indray, dia omba azy ireo anao tompo noho ny famindraponao. Amin'ny anaranao Jesosy nentinay maniry sy manao izao vavaka izao ary mametraka eo am-pelantananao izany Antoko Mpihira izany. Misaotra mpamonjy. Amen. Eny ary ao anatin'izay dia mangataka anareo hanatanteraka hira, dia ny hira faneva izay nankalazana izany 50 taona jobily ankalazantsika an'Andriamanitra izany.
eo am-pitsakana ihany ianareo a dia hiangaviana ianareo a mba hanonona sy hanambara ilay teny faneva nankalazana ity jobily fadimampolo taona ny HASIN'NY famonjena ity. Rehefa vita izay fanambarana roa izay a dia ny fiangonana indray no amerina azy, ary rehefa vita ny famerenan'ny fiangonana dia mitehaka isika fiangonana ary dia akatona amin'izay a ny fankalazana. Dao ary tompoko. Atsika fiangonana manompoan Jehova amin'ny fifaliana, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana sady tompony finoantsika dia mifarana sy mikatona androany izany fankalazana 50 taona nijoroan'ny HASIN'NY famonjena izany. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Afaka mipetraka isika. Misy bracelet latsaka ry havana tao amin'ny efitrano atsimo ka ho an'izay tompony dia mandalovo amin'ny efitrano atsimo ao. Andeha isika ry havana hiombona amin'ny vavaka fangatahana. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra, rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Ianao dia efa nanambara ary mampianatra anay mamakivaky ity volana jona ity, fanorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ady sitraka ao tompony nandraisanay afatra sy ny teninao fampaherezana momba an'izany, ny amin'ny tantaranao Jesosy Kristy sy ny voalohany ny antsonao ny mpianatra ireo izay nanaraka anao. Fa ny mpianatra tokoa tompo dia tokony manana fifandraisana ary fifamatoram-piainana aminao, ka mijery ianao Jesosy Kristy, mitady izay misy ianao ary mandray fahasoavana sy mazoto mizary izany ho an'ny hafa. Tompo, indreto ny fiangonanao ito amin'ity fitandremana Amparibe Famonjena ity, nandray izany teninao sy ny hafatrao izany, ka ataovy mahatahiry izany amin'ny finoana mba ho hita marika eny amin'ny fiainany ny maha-kristianina azy. Ary entinay ambavaka tompo ny mpitondra fiangonana rehetra, ny mpitory ny filazantsara tsy hakanavaka ary ireo tobo masina sy ankany fitezana manerana ity nosondrazana ity, mba ho tahinao androso mandrakariva ny asanao ka iseho ny maha-kristianina noho ny finoana izay velona tokoa ary miasa ao amin'ny tsirairay. Vavaka aminao izay tompo, ho an'ny braon'mpendraikitra fohy be izay tarian'ny filohan'ny FJKM sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ao anatin'izany braon'ny mpendraikitra fohy be izany. Toy izany koa ny mpendraikitra fohy be rehetra ary ny fivoriana izay ho tanterahany atoato ho fanomanana sy fiatrehana izany sinôda lehibe ny FJKM izany. Nametraka feno am-pelantananao izay tompo izany fotoana izany satria tsy miafina aminao mpamonjy eo, fa efa miembotra aman-taonany izao ny fanatanterahana io sinôda lehibe io, kanefa dia manamarika ny fiainan'ny fiangonana sady zava-dehibe eto anivon'ity FJKM ity izany. Dia mametraka feno am-pelantananao izay ny fiomanana rehetra amin'ny etsipiriany manontolo amin'iny volana aogostiny ny fanatanterahana. Ade tsaronay miaraka amin'izany koa ny sekoly FJKM manontolo tompo manerana ny Madagasikara. Ianao tompo ny jery sy tsimbina izany sekoly izany satria ny fanabeazana ny olonao dia mila fitezana hanaraka tsara ny fiainan'ny fiangonana sy ny teninao Andriamanitra, mba ho zaza sady mahay marani-tsaina nefa matahotra anao ary mahay
manaraka ny teninao sy mitandrina ny didinao. Mivavaka aminao zay tompo ho an'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana zay tarihan'ny président synodaly sy ny birao miaraka aminy, ary ireo mpandraraha rehetra sy ny sampana ary ny sampanasa sy ny asa zay mijoro ao anatin'ny synodam-paritany zay misy anay. Apetraka eo pelatananao ny momba azy ireo, indrindra ny fanatanterahana ny asa rehetra hatramin'ny famitana ny votoerany zany. Omba azy ireo anao tompo mba havitany zany soamantsara. Apetraka eo pelatananao tompo ny sampana sy ny sampanasa, ny voamera ary ny fikambanana rehetra atao anatin'ity fiangonana misy anay ity, ary entina iambavaka manokana ny asany famonjena ao anatin'izao famaranana taonjobily izao, ary miatrika ny IVOM-BOKATRY amin'ity taona 2024 ity. Ianao tompo omba ny birao, ny komity, ny mpikambana rehetra sy ny mpanoana izany eto amin'ity fitandremana misy anay ity, mba handroso iroborobo mandrakariva ary avita dingana lehibe hafa indray mihoatra noho izay 50 taona lasa zay ane ireo mpanomponao ireo, ary tombo amin'ny fanomezam-pahasoavana zay efa natolotra ho azy. Apetraka eo pelatananao tompo ireo rafitra rehetra manao fankalazana anao Andriamanitra amin'ity taona ity, ao ny 30 taona, ao ny 20 taona. Ianao no omba ny komity ny fankalazana ny 90 taona ny fiangonana. Apetraka eo pelatananao avokoa ireo tompo hatrany amin'ny birao sy ireo komity najoronao mba hitombo sy hivelatra, eny ahita saina matsilo sy feno fahendrena hiatrehan'ny fiangonana izany fotoana sarobidy amin'ity taona 2024 ity zany. Azy rehetra efa voaomana tompo dia ianao no omba mba hatateraka izany ho fifalian'ny fiangonana ary ho fiatrehan'ny firavoravona ao anatin'izany fankalazana zany. Vavaka aminao zay ho an'ny kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana ity tompo, ary ireo zanany ampelezana rehetra, na ny eto atoerany zany na ny any ampitan-dranomasina any. Vavaka aminao zay tompo ho an'ny fahasalamana, ianao ny aro zay mbola salama tsara tompo mba hatsotamian'ny aretina, ary zay marisarisa dia ianao no hanasitrana ka mba ho salama tsara izy ireny, ary zay ao anatin'ny fitsaboana dia ianao tompo no omba zay rehetra fikarakarana tao ka ody amin'ny laon'ny fahasalamana. Tompo fantatrao fa mahery vaika ny entin'ity Covid-19 ity, ny rinay tompo malalo, dia ianao hiasa nan-kery amin'izay fitsaboana ho an'izay vo, ary mba ho sitrana soamantsara ihany koa, ary ho an'izay mbola tsy vo dia ianao no hiaro azy mba tsy ho vo mihitsy. Dia apetraka feno am-pelatananao koa izay rehetra mandalo fahaseranana mba hahita vahaolana ao anatin'izao vanim-potoana iainanay zay tsaroana fa sarotra tokoa izao, ary izay manamanjo tompo ahita fiononana sy faherezana, ary zay tratrany tsy fidiny dia hita ny famindraponao Andriamanitra arak'izay tandrifiny azy. Vavaka aminao zay tompo ho an'izay manana ataka manokana mba azo vaniny aminao amin'ny fotoana zay sitrakao, ary reto mpanomponao zay manefa voady sy nanao rakim-pisaorana satria nahatsapa ny fitahianao teo amin'ny tenany sy ny ankohonany, ary ny fanehoanao ny famindraponao teo amin'ny fiainany ary ny ankohonany ihany koa, na ny teto atoerana na ny tany ampitan-dranomasina, dia ianao tompo hijery sy hitsinjo ireny mandrakariva satria zanakao ireo tompo, asan'ny tananao ka raiso adidinao mandrakariva. Zany vavaka izany tompo dia fifalianao anay hatrany, manakambana azy ho amboaratokana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay izay any an-danitra, masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, eka tany tahaka ny an-danitra, leo izy anasa azo anay,
ary mamelana ilokay tahaka namelana izay meloka taminay aza mitolana ny fakapana anafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy mihetsy ary ny voninahitra mandrakizay amen. Hitsangantsika riavana marina izao fotoana izao ho tanterantsika ny hira voalahatra eny amin'ny fafana anonona ny tondrozotrosika ary andray ny tsodrano. Tanteraka aminareo ny mitsodrano izay tononona amin'ny anarany Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Maherizaka mahefa ary Jehovah Andriamanitra ny homba izay tsara. Amen. Petraka ny fiangonana ary manao vavaka mangina ao amponana. Ho an'Andriamanitra ireriany any amin'ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina. Amen. Mangataka an'ireo manamanjo ireo zany natanterahany fiangonana ny famangina ao aorianan'izao fotoana izao dia risony ny ankizy amin'ny sekoly.
Amen.